Ampifaliana marakariva ry ava-malala no iarabananao. Amin'izao fotoana izao tafaraka eto indray sika no ny fahasoavan'ny tompo. Andinika ny ten'Andriamanitra amin'ny lohahevitra lehibe anankiray nampitondraina ny lohateny hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova. Nanao zava-dehibe ho anao izy tamin'ny lasa. Tamin'ny anio ty ihany koa zava-dehibe izao fahasalamana, fahavelomana omena antsika zao, ary mbola hanao zava-dehibe ho anao ihany koa izy. Mialoha izay indrindra andiniantsika lohahevitra anankiray androany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, isaoranay ireo tombontsoa sesehena nomenao anay, ka nasehonao anay ireo zava-dehibe nataonao anay. Teo amin'ny fiainanay manokana, fiainatokantranonay, ny fiarianay, ny fianaran'ny zanakay, ny fahasoavana rehetrarehetra, isaoranay anao reny tompo. Makasitraka indrindra. Rahandray nefa zay dia azonay antoka fa nanao tsy nety teo anatrehanao, nanota teo anatrehanao, mamelany elokay, mamindrafo aminay ary diovy ho toy ny tsy manatsiny zay. Ankehitriny, raha andinika ny tenao zay dia ingane zany hitondra famelomelomanao anay ka ahitanay indray ireo zava-dehibe ataonao amin'ny fiainanay. Koa dia hatreo zao fotoana zao tompo, ary fenoa ny fanatrehanao ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ry ava-malala tafaraka amin'ity fotoana ity indray sika. Fotoana zay andiniantsika ny ten'Andriamanitra ary ahitantsika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ireo zava-dehibe ataony amintsika tsiraray avy ary hitomboantsika eo amin'ny fatakarana izany hoe iza tokoa moa Jehova. Eto dia hitarika ny sainareo amin'ny tantara anankiray. Tantara zay efa fantatsika fony mbola kely ianao. De henonao ty tantara ity. Fa saingy androany. Tsy tantara fotsiny ho henonao fa misy zava-dehibe zay tian'Andriamanitra ampitaina eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ndray mandeha dia tao anatin'ny tahotra sy ovitra nandritry ny 7 andro ny vahoakan'Andriamanitra. Tonga de haitsika avy hatrany ny tantara. Manoloana lehilahy goavana eo amin'ny 3 metatra sy 15 centimetra eo ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ary ty lehilahy ty Filistina dia niaiky, nampiaiky, ary tena nampivaraontsana, nampatahotra ny zanak'Andriamanitra izy. Ary indray mandeha izy de niteny hoe tediavinareo olona anankiray, mifidiana lehilahy ray ianareo, ary aoka izy hidina ety amiko. Raha tahiny maresy ahy izy de ho lasa ho andevon'izay hanompo anareo. Fa raha resinay ka maty kosa io lehilahy io, dia andevonay ianareo ary hanompo anay hatramin'ny farany. Ary rehefa hanompo anay ianareo de zao ny Andriamanitra ay sy zay tomponay no ho tomponareo sy arahanareo koa. Fiakana manahoana loatra zany. Ary zay ndraindray tokoa de zay ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Ny fahavalo dia ohatra ny ngeza goavana. Raha mitanisa ianareo inona daholo moa ny fahavalontsika? Ny aretina, goavana zany. Ny tsy fisina, goavana zany. Ny mety fisamatsamana ao an-tokantrano, ny ady mamely, ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, goavana zany. Maketsy ianao ady tany, maketsy ianao ady lova, goavana zany. Goliata, izay le izy Goliata. Eo anatrehan'izay de matsiaro bitika ianao, ary manao fiakiana mihitsy, manao challenge, de filay fahavalo hoe iza no sa ifanandro namiko. Pitrapitra ianao.
maka makazorony kely tsy sasatry bitika kanefa izao rehefa jerentsika ny tantara nanao zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Andriamanitra satria natolotr'Andriamanitra teo an-tanany Davida kely ny lohan'ny Goliata goavambe. Zava-dehibe nataony Jehovah ho anao zany nataony tamin'ny Davida kely. Inona ny tsy ambaratelo? Ahoana ny ahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Ho nisy tena zava-misy azony tsapaitanana ka natonga ny fahavalo resy ary natonga ny vahoaka an'Andriamanitra hitraka indray. 40 andro de niaiky zanak'Israely ny Filistina. 40 andro ny tanondrika tao anatin'ny tahotra ity zanak'Andriamanitra nofinidiny ity. Inona ny tsy ambaratelo? Ahoana ny natonga an'izany? Satria anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehovah. Andeha hijery ny tsy ambaratelo isika. Voalohany indrindra dia izao ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tantara no nilaza izay. Ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina Goliata avy any Gata. Hitantsika zany eo amin'ny 14. Enina kiosy rainjeny ho alavany 3 metatra sy 12 centimetatra. Olona zany goavany zany. Ary de zao ihany koa ny akanjo fiarovatratra. Lanjany akanjo varana de 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varana tamin'ny tongony izy ary lela-poy varana teny an-damosiny. Ny abeny zaradefiny tahaka ny voditendon'ny mpanenona ary lelanefiny dia vy lanjatsekely 900 nalesy nitondra ampinga lehibe nandeha teo anoloany. 80 kilao fiarovatratra sy ny toy izany. Ary ny zavelona ny lefo-poy sy ny teo amin'izay mahakasika an'izay 7 kilao. Ary tena mbola nisy lanjatsekely nitondra ampinga lehibe nandeha teo anoloany. Tsara fiarovana mihitsy ary azo antoka fa tsisy ary voalaza fa Saoly mpanjaka aza zay nanana ny toerana misy azy amin'ny maharanjana anazy de natahotra tsy saniatrika kanefa hitatsika ny zamaseho fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Davida. Andeha jerentsika ao anatin'ny fotoana fohy ireo tsy ambaratelo ny fombiazan'i Davida niaraka tamin'Andriamanitra mazava ho azy. Voalohany indrindra dia zao ny voalaza. Ary hoy Jese amin'ny 17 ao amin'ny toko 17 ny Samuela voalohany. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, ento ity lango eran'ny efasy ity efa ity sy ireto mofolo ireto ho an'ny rahalahinao ka dia atery faingana ho any an-tobiny ho any amin'ny rahalahinao. Ary ento ho an'ny mpiarivony ireto fromazy didiny 10 ireto de izahoana tsara ihany rahalahinao na manahoana ny ary itondray izay ahafantarako ny toeny ao. Eto zany voalohany de zao matoa Jese nametraka izany andraikitra izany teo amin'ny Davida de zao na de mbola kely ary Davida de azo nametrana andraikitra. Na mbola azo lazaina hoe izy ny faralahy de azo nanakinana andraikitra. Ary le andraikitra mety ho eritreretinao hoe maivana mitondra mofo ho an'ny rahalahiny dia mitondra mofo ho an'ny any amin'ny ady any. Mety eritreretinao fa maivana sy bitika zany fa manoatra lavitra noho ny mpiady. Satria zao rehefa nona ny kibo tsy misy hoaniny ianao ary fomba fiady tamin'izany fotoan'izany manao fahirano tsy asiana sakafo dia reraka ho azy ny mpiady. Ny tsy ambaratelo voalohany indrindra zany de zao Davida na de kely azy dia nahay nanatanteraka ny andraikitra zay nomena azy. Ary na de verina fa ho bitika ara io andraikitra io dia nataony Davida tamin'ny fony sy ny tanterany
atsakany sy andavany avokoa eo amin'ny fiainanao aza miandry adidy sy andraikitra goavany ianao vo anatanteraka izany ary aza miandry mety fanasoason'ny olona ianao am'izany adidy sy andraikitra zany vo anatanteraka izany fa mety misy tokoa ny asa sy andraikitra bitike kely zay ohatrany tsisy laza akory ho an'ny olona ny fanaovana azy kanefa izao ataovy zany fa am'izay zavatra zay dia nomboka anao zava-dehibe ho anao sy ho an'ny ankonanao ho an'ny fiangonanao ho an'ny fiarahamonina misy anao ho an'ny firenenao a Jehova eto ny fatokina amin'ny kely indrindra dia ataon'Andriamanitra anapaka ny benao faharoa manaraka an'izay rehefa lasa tokoa Davida nanatanteraka izany nitondra ireo mofo folo sy ireo ny fromazy didiny folo ireo dia izao ny voalaza dia ny fo maraina koa Davida ka namela ny ondriny io tandreman'ny olona ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka nandiny Jesy azy dia ery amin'ny andininy faharoa amby roapolo ary Davida namela ny entany teo tanany mpiambina entana dia niazakazaka sy nitohiny nentiny Davida ny mofo folo de fromazy didiny 5 nentiny fa alohan'ny tonany hoe ny fo maraina tao anatin'ny inona tao anatin'ny fiatanetany tao anatin'ny hafanampo tao anatin'ny mialatsiny ao anatin'lay teny hoe courage ny fo maraina fa sahira tena tsy andriny ny anaovan'ny zany hoe rehefa manao ny adidy ianao rehefa manao ny andraikitra ianao tsy miandry hoe aloha ny ataoko rapitsy hoe ay atao afaka pitsy hoe fa ny fo maraina tao amin'ny fahazotoana tao amin'ny fahavitrina ary tao anatin'ny zotom-po nanaovan'ny Davida azy averiko indray mety kely adidy apetraka aminao mety eran-tanana poignée de main no ametrahana le adidy ametraka fa ataovy amin'ny fo iny de tanterao ary ataovy amin'ny mpahazotoana sy amin'ny zotom-po fa resen-dahatra fa ho hitanao no vokany dia voalaza fa ny fo maraina izy manarak'izay dia izao koa ny voalazany hoe ary dia navelany ny ondriny ho tandreman'ny olona dia nakanetana izy ka lasa dia ary amin'ny andininy faharoa amby roapolo izy dia hoy izy hoe ary Davida namela ny entany teo tanany mpiambinetana lay mofo io lay ondry io eto zany a misy fahendrena na de bitika sy kely ary izy tsy mainka hoe andehanao ny adidy de napetrapetraka tamin'ny fotsiny reo zavatra eo fa navelany ny ondry ho tandreman'ny olona ary tsy nifidy hoe itsy olona itsy na zay ametrako azy fa napetrany tamin'ny mpiambina ainy tsara mihitsy no nametraka ny zavatra rehetrarehetra amin'ny toerany ny zavatra lehibe raha tianao ny ahita ny zava-dehibe ataon'i Jehova aminao de zao apetrao amin'ny toerany ny zavatra rehetra apetrao amin'ny toerany ny zavatra rehetra raha vadiko zany de zao aoka ho hainao mihitsiny ny mametraka ny zavatra araky ny tombambidiny priorité ahoana ny ametrahanao ny andraikitrao ny adidinao be dehibe ny adidy be dehibe ny andraikitra fa mila ay ny mametraka azy amin'ny toerany raharay any mialatsiny tsy ratsy eny zany manao Facebook zany nga zany ratsy fa raha mipetraka amin'ny toerany ny fanaovanao ny Facebook tsara zany fa rehefa tsy hainao zany mametraka an'izany de zao loza fahavoazana ny fotoana very tsisy tombontsoa satria tsy hainao ny mametraka azy amin'ny toerany Davida matoa tonga teny ampelantanany ny lohan'ny Goliata de zao niaingy avy tamin'izany rehetrarehetra izany tsy tonga ho azy lay loha teny ampelantanany fantatra fa
avy amin'ny planin'andriamanitra zany saingy zao nanaiky ny fandaminan'andriamanitra i davida kely dia manohy ny tantara isika dia hoy izy ny fanambarana hoe ary davida rehefa avy nametraka ny entany dia ny azakazaka nakeny amin'ny laharan'inona laharan'ny miaramila ry havana ny fahombiazana ny zava-dehibe ho hitanao de zao tsy vita ny any an-trano anao tsy vita ny petrapetraka anao fa miditra eo amin'ny laharan'ny miaramila na ny mpiady tsy mila olona mitazan'andriamanitra. Dieu n'a pas besoin de spectateur. Tsy mila an'zany andriamanitra mitazatazana fa ny tena tediavin'andriamanitra ary tiany anehoany ny fahagagany de zao ny olona miditra ao amin'ny ady ao am-piangonana anao aza atao aza mitazana manahoana indray zao ianina ahoana ndray zao tsia tsy mila mpitazan'andriamanitra ny tediavin'andriamanitra de zao ny ho acteur zay ny tediavin'andriamanitra ny tediavan'andriamanitra ao mitokantranonao de tsy hoe manahoana indray fa ianao zay everinao fa kely sy bitika ao tokantrano ataovy ary ataovy amin'ny fo amin'ny fahasotoana miazaka za manao an'izany amin'ny fahavononana midira amin'ny laharana saingy zao azadina fa rehefa manana an'izay zotom-po zay anao dia misy mandrakariva ny eliaba de la isoklamato aninona ty anao fantatro indray ny toe-ponao a inona ndray io ndray ianao lay tia mizahazaha io lasa ianao mandeha misy mandrakariva ny sakana fa saingy zao ny sakana natao ioarana fa tsy natao ahatonga anao tsy androso de tahaka an'izay koa rehefa tonga teo amin'ny laharany dia hoy Saoly hoe mpanjaka mbola kely loatra ianao tsy mety aminao ty ady ty adiny vaventy eto miseho koa zay eo amin'ny fiainana miseho zay ao tokantrano miseho zay eo amin'inona ao amin'ny fiangonana miseho zay eo amin'ny fiarahamonina ahiriky ny olona anao satria toatrany kely ry havana tsia rehefa resy lahatra ianao rehefa tsapanao fa nankiny jese tamin'ny davida ny andraikiny dia nanao davida rehefa fantatrao fa avy amin'ny jehova izany andraikitra omena izany ataovy manana zotom-po manana fanolora-tena aza matahoatra eto dia nanao tokoa davida ary rehefa nanao davida dia hoy ny fahavaliny hoe alika angaha no atoninao amin'inona amin'iny fitaovana eny am-pilatananao iny de hoy izy hoe ianao manantona amin'inona amin'ny fitaovam-piadinao fa za manantona anao amin'ny anaran'i Jehova rahalahy anabavy ava malala miaina izao fandaran'izao anao zava-dehibe ho anao Jehova saingy zao dinio sy saino reo lalana ny zoran'ny davida jereo izay zavatra zay fa nabitika ary izy de natoky ary na kely aza ny andraikitra nomena azy de nataony tamy fo de natoky izy ary tsy niambahamba mihitsy niditra tao anatin'ny ady ary ny fandraisena tsy any avelan'ny ady fa ao anatin'ny ady no ahitanao fandraisena misy olona matahotra ny miady fandroany tehiteny aminao aza matahotra ny miady fa saingy zao ny tokony atahorana sao de miady amin'ny tenako amin'ny alalan'ny tenako sy ny heriko fa tsy miady amin'ny alalan'lay efa mpandresy fa davida niady ary vonina niady de nandresy tsy tamin'ny alalan'ny tenany fa tamin'ny alalan'lay nanana fandresena anio ivavaka ho anao manana antsika n'izany toetsain'ny davida izany ka anao zava-dehibe amin'ny alalako sy amin'ny alalanao andriamanitra na de toa ohatra ny bitika sy kely aritsika ray malalo engane mba ananana izany toetsain'ny davida izany
ka na de kely ary izy ary na kely koa raha ny andraikitra zay nomena azy de nataony ary nasehonao fa zava-dehibe eo anatreanao izany fatokina sy finoana izany dia hiatrika ny adina izay anao zava-dehibe ho anay ianao kanefa aoko tsapanay fa ianao ny miady fa zay de fitaovana fotsiny ihany voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raha pitso tahaka zao dia manao fotoana aminao zay eto amin'ity fandarana ity kanefa mirary ny fitahina ary misaotra ny amin'ny fiarahantsika nanaraka izay teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra ampahery sy anoana antsika mahery eza isika rehetra.